alahady fa 5 Febroary 2020 alahady faharoa manaraka ny karemy ary alahady zay arahantsika amin'ny sampana STK ary amaranantsika koa ny amin'ity volana ity ny amin'ny lohahevitra manao hoe mampitandrina amin'ny didiny Andriamanitra. Ndeha ataontsika ny hira iraintsika ny hira mitana ny firaisana. Malala fifaliana ao anay ny miarabanareo amin'izao fanompompivavahana izao ho amin'ny fanahinareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny salamo 5:1 no mantsika ho fiteranan'Andriamanitra. Salamo 5:1 andininy 1:7 hatramin'ny 5:7. Iarahantsika mamaky zany amin'ny anaran'ny Tompo. Aoka hiboboka fiterana ny molotro fa ampianarinao ahy ny didinao. Hira ny teninao ny lelako fa marina ny didinao rehetra. Aoka ane hamonjy ahy ny tananao fa efa nifidy ny didinao aho. Efa manana ny famonjenao aho Jehova ary ny lalanao ny firavoravoko. Aoka ane ho velona ny fanahiko ka hideranao. Ary aoka ane hamonjy ahy ny fitsaranao. Amen. Ataontsika ny hira voalahatra. Ati, ati,
mivavaka sika tompoko. Endre ny fifalianay Andriamanitra, fa mbola afaka manandratra ny feonao, entinay manambara ny fiderananao ankehitriny. Andriamanitra pahary izao rehetra izao ianao, antom-pisianay ianao ary miazona anay, ka mendrika hoderaina sy ankalazaina ary omemboninahitra mandrakizay. Isaoranay ianao Andriamanitra fa akaiky ny anaranao noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao. Misaotra Jesosy malala fa efa voalaminao sy voarindranao amin'ny antsipiriany ny mombanay tsirairay avy, fenonao fitiavana, famindram-po ary fahasoavana ny fiainanay, ka nataonao nivoaka ho mpandresy izahay raha namakivaky ny herinandro lasa iny. Ary indreto afaka miseho eto anatrehanao amin'izao maraina vaovao izao. Mampiray ny fo sy saina mampanainay izahay amin'izao fiombonana masina izao, koa mangataka ny fanatrehanao feno Tompo, ary tsay amin'ny sambatan'olona ny fanahy masinao mba hifatohanay tanteraka amin'ny fankalazananao. Ary aoka anie izay rehetra ho tanterahana eto mba ho voninahitra sady ho fampandrosoananay vahoakanao. Amin'ny anaranao Jesosy no ivavahanay toy izany sy arahanay mivavaka hoe: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao anie sitraponao, dia an-tany tahaka ny any an-danitra. Meonay anio izay misaza ao anay, ary mamelà mielokay tahaka ny amelanay izay nieloka taminay. Aza mitondranay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa nao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Tonga eto amin'ny fotoana 10 minitra ny sekoly alahady isika, ka ny sampana sekoly alahady no anatanteraka ny anjara irana. Zao dia tonga amin'ny fotoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika, dia manainga ny ankizy rehetra sy ny tanora rehetra tonga mivavaka eto hiaraka hitsangana azafady. Hiaraka hivavaka isika. Indreto izahay zandrinao Jesosy io, manondrika ny lohanay mivavaka aminao. Faly izahay fa mbola omenao an'izao fotoana izao mba hianarana indray ny teninao. Ary ho tsay aty anatinay ny fanahinao masina Tompo, ampianatra sy hanazava aminay ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy zokinay no hanaovanay ny vavakay. Amen. Afaka mipetraka daholo. Inona moa ankizy ny lohahevitra ampanjintsika amin'ity volana ity? Mampitandrina amin'ny didiny Andriamanitra. Dia androantsika dia haka didy anankiray amin'ireo didy 10 nomen'Andriamanitra ho tandremantsika. Dia sokafantsika amin'ny baibolitsika arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny Eksôdôsy, toko 20, andininy 17. Ny bokin'ny Eksôdôsy dia boky 2 ao amin'ny testamenta taloha, izany hoe ao aorianan'ny Genesisy. Eksôdôsy toko 20, andininy 17.
rehefa hitantsika dia vakintsika amin'ny anaran'ny tompo. Aza mamono olona. Ahoana hoe rakizy? Dia izay didy izay no ho resahantsika androany. Inona moa no dikan'izany hoe mamono olona? Raha ny fahafantarantsika ankizy an'izany izao dia hoe manisy totohondry, mandaka, manindrona amin'ny antsy, mitifitra amin'ny basy. Rehefa mandratra olona zany dia efa namany mamono olona. Dia nefa tsy izay ihany rakizy ny atao hoe mamono olona, fa ny teny avoaka amin'ny vavantsika koa mety mamono olona. Raha vao ohatra tsika ka miteny teny masika, teny mampalahelo, teny mandratra, dia efa namany mamono olona koa tsika. Dia andray ohatra izao zahako. Raha ohatra hoe rehefa ilay any an-tranonareo dia mamalivaly ny ray aman-dreninareo, le be famaliana be le manao teny tsy voahevitra ireny, dia tsarovy rakizy fa mampalahelo ny ray aman-dreny izany. Dia rehefa malahelo ny ray aman-dreny dia ahoana? Mamono olona zany tsika sa tsy mamono? Raha vao manao teny mampalahelo tsika dia mandratra fon'olona, dia rehefa mandratra olona tsika dia namany mamono olona. Dia ohatra koa izao rehefa any am-pianarana, ohatra hoe misy namantsika izao any am-pianarana any vao adiny mpampianatra, dia sendra mba tsy hainy ilay valim-panontaniana, dia tsika ohatra mba mahay dia tonga dia imemezantsika be mihitsy n'ilay namantsika hoe laha ty ilay sy tena vendrana mihitsy izany dia tsy hainy lahy. Dia malahelo ilay namantsika. Dia raha vao mampalahelo ny namantsika tsika dia ahoana? Namany mamono olona. Dia izay indray no fizarana kely androany. Tsarovy izany fa rehefa mandratra ny hafa isika dia namany mamono olona. Dia androany izany rakizy manomboka androany tandremo ny fihetsika sy ny fiteny mety hoe andratra olona, mety hoe mampalahelo olona satria namany mamono olona izany. Dia averintsika le didy ao amin'ny Exodosy 20:17 amin'ny anaran'ny tompo. Aza mamono olona. Dia mbola hiaraka hivavaka indray isika. Saotranao zahay Jesosy fa nampianatra anay ny didinao ianao androany mahakasika ny hoe aza mamono olona. Mifona aminao zahay satria tsy nahatanteraka izany didinao izany. Dia mamindrafo aminay tsirairay avy, mamelany elokay. Dia ampio zahay tompo amin'ny alalan'ny fanahinao masina, hitahiry sy hitandrina ary ampiatra izany didy izany amin'ny fiainanay andavanandro. Dia amin'ny anaranao Jesosy be fity no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
dia tonga eo amin'ny fotoana hamakina ny soratra masina. Sokafa ny baibolinareo amin'ny bokin'ny Daniela toko 7 atomboka ny 14 ka hatramin'ny 17. Daniela toko 7 atomboka ny 14 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nivavaka tamin'i Jehovah Andriamanitra aho ka nitsotra hoe: Indrisy Tompo, Andriamanitra lehibe sy matahotra, mitandrina ny fanekeny sy ny famindram-po ho amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny. Efa nanota izahay sady nanao meloko ary nanao ratsy sy niodina. Eny, niala tamin'ny didinao sy nifitsipikao izahay. Ary tsy nohenonay ny mpaminany mpanomponao izay niteny tamin'ny anaranao, tamin'ny mpanjakanay sy ny mpanapakanay ary ny razanay sy ny vahoaka rehetra. Anao ny famarinana Tompo, fa anay kosa ny fangahazana. Tahaka ny amin'izao anio izao dia any Joda sy ny mponina any Jerosalema ary ny Israely rehetra nanakaiky na ny alavitra. Dia amin'ny tany rehetra izay nandroahanao azy noho ny fahadisoany izay nandosoany taminao. Eny, anay fangahazana Tompo dia ny mpanjakanay sy ny mpanapakanay ary ny razanay, satria efa nanota taminao izahay. Antompo Andriamanitra kosa ny famindram-po sy ny famelan-keloka, satria efa niodina taminy izahay. Ka tsy nihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra mba handeha araka ny lalàna izay nasainy napetraky ny mpaminany mpanompony teo anoloanay. Eny, ny Israely rehetra efa nandika ny lalànao ka niala, fa tsy nihaino ny feonao, ka dia nahidina taminay ny ozana sy ny fianianana izay voasoratra ao amin'ny lalàn'i Mosesy mpanompon'Andriamanitra, satria efa nanota taminy izahay. Ary notanterahiny ny teniny izay nolazainy hamelezana anay sy ny mpitsara izay tsaranay. Ka nataony aran-doza lehibe izahay, fa tetỳ ambanin'ny lanitra rehetra dia tsy mbola nisy natao tahaka izay natao tany Jerosalema, araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'i Mosesy no nahatongavan'izao loza rehetra izao taminay. Nefa tsy nifona tamin'ny Jehovah Andriamanitra izahay, izay ialanay amin'ny elokay sy ahafantaranay ny famarinanao. Koa izany no nitehirizan'i Jehovah ny loza ka nataony miatra aminay. Fa marina Jehovah Andriamanitra amin'ny asany rehetra izay nataony, fa izahay no tsy nihaino ny feony. Apokalipsy toko 12 ny andininy 17 hatramin'ny Apokalipsy toko 17 andininy 1. Apokalipsy toko 12 ny andininy 17 hatramin'ny Apokalipsy toko 17 hatramin'ny andininy 1. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa hitany 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 fanazerany tamin'ny tany izy, dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy izy. Ary ilay vehivavy nomena ny helatra ho amin'ny voromahery lehibe anidinany ho any an'hevitra, ho any amin'ny fitoerany izay hitazan'ny azo fetrandro iray sy fetrandro roa, ary atsasaky ny fetrandro mba tsy ho hitan'ilay menarana izy. Ary ilay menarana namoaka rano tamin'ny vavany toy ny rika anaraka ny ravehivavy mba hindaosy ny rika izy. Nefa ny tany namonjy ny ravehivavy, fa ny vavany tany ka nitelina ny rika izay navoaky ny 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 tamin'ny vavany. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa, izay mitandrina didin'Andriamanitra sy mitana ny filazany an' Jesoa. Ary nitsangana teo ambony fasika ny ranomasina izy. Filazantsara nosoratan'i Matteo toko 5 andininy 1 ka hatramin'ny 7. Matteo toko 5 andininy 1 ka hatramin'ny 7. Rehefa hitantsika izany dia hovakintsika eo am-pitsanganana. Amin'ny anaran'i Jesosy izany dia milaza ny amin'ny toriteny nataon'i Jesosy ny amin'ny fanaondrazana. Dia nankeo amin'i Jesosy ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna sasany avy tany Jerosalema ka nanao hoe: nahoana ny mpianatra ao no mandika ny fampianarana voatolotry ny razana, fa tsy mba manasa tanana izy raha hinan-kanina. Ary izy namalaka nanao taminy hoe: nahoana kosa ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra no fampianarana voatolotra anareo, fa Andriamanitra efa nanao hoe: manaja ny rainao sy ny reninao
Ary koa izay miteny ratsy ny rainy na ny reniny dia atao maty tokoa. Fa io kosa ianareo nazovy no ilaza amin'ny rainy na ny reniny hoe efa fanatitra ho an'Andriamanitra izay rehetra tokony ahazoanao soa avy amiko dia tsy mba hanaja ny rainy akory izy, koa dia foananareo ny tenin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Ry mpiatsara velatsia, marina namina ny Isaia anareo hoe ity firenena ity manaja amin'ny olony, fa ny fony kosa lavitra. Koa foana ny vavan'ireo amiko raha mampianatra ny didiny olombelona ho fampianarana izy. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy tomponay io, misaotra anao izay fa afaka nandreny fivakian'ny teninao masina. Ankehitriny izay dia iainy ny sitraponao avy amin'izany soratra masina izany. Koa mangataka ny fanahinao masina ameno anay tsirairay avy mba tena hifantoka tokoa izahay. Ary izany fanahy masina izany koa ambomba ny mpanomponao ampita izany hafatra izany aminay vahoakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo no angatanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny filazantsara araka ny Matio 5:12, ny 1:1 ka hatramin'ny 1:9 izay efa novakiana tamintsika teo no angalantsika miafatry ny tenin'Andriamanitra. Ity soratra masina ity dia tafiditra ao anatin'ny toriteny izay nataon'ny Jesosy Kristy, toriteny izay ny fanazavan'ny fariseo sy ny mpanoradalàna tamin'i Jesosy ny amin'ny fampianarana nentin-drazana, fampianarana izay noraisin'izy ireo tamin'ny razana. Ny fariseo dia olona izay tia misehoseho, tia manavatena, ary mieritreritra izy fa tsy misy olona masina afa-tsy izy. Ny mpanoradalàna kosa dia olona izay
mianatra ny lalàna, mpahay soratra masina ary mpamoaka ny hevitry ny lalàna. Fa ny ombonana izy roa reto, fariseo sy ny mpanora-dalàna, dia samy mpanaraka ara-bakiteny izay voalazany lalàna izy ireo amin'ny fotoana sasany. Ary ankoatr'izay, samy mpanaraka ny antsony hoe fampianarana voatolotry ny razana. Teo amin'ny jiosy zany misy ny antsona hoe lalàna voasoratra. Ny lalàna voasoratra dia izay fantatritsika hoe amin'ny lalàna Mosesy. Misy ny lalàna tsy voasoratra. Ny lalàna tsy voasoratra dia ny nampitaina tambava teo amin'ny taranaka mifandimby. Avy any Jerosalema ny fariseo sy ny mpanora-dalàna tonga tany Galilia, anatona an Jesosy, zany hoe nandeha lalàna lavitra izy ireo, handeha ny tany an Jesosy fotsiny hoe nahoana ny mpianatrao no tsy misasa tanana rehefa isakafo. Zay zany no antondiany délégationna be mihitsy ny tonga avy any andeha ny tany an Jesosy. Io fanontaniana io dia fanontaniana fandrika ihany, satria raha miteny Jesosy hoe tokony isasa tanana mialohan'ny sakafo, dia maly reto fariseo sy mpanora-dalàna reto ary maninona ary ny mpianatrao tsy manaraka. Fa raha miteny Jesosy hoe tsy tokony, dia hiteny eo amin'ny vahoaka izy ireo fa io Jesosy io dia tsy manaraka ny fampianarana izay nomenantsika. Ary zay nahatonga Jesosy tsy tonga dia namaly, satria fandrika ilay fanontaniana. Ny alan'i Jesosy izay fandrika napetraky ny fariseo sy ny mpanora-dalàna zay. Jesosy miala mifandrika, inona ny nataony? Voalohany dia namerina ny olona hijery ny fiarahamonina. Namerina ny olona hijery ny fiarahamonina izy. Hitantsika zany eo amin'ny andininy 4. Izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Fa Andriamanitra efa nanao hoe manajany rainao sy ny reninao, ary koa izay miteny ratsy ny rainy na ny reniny dia atao maty tokoa. Averiny Jesosy amin'ny fiarahamonina ireto fariseo sy mpanora-dalàna reto. Inona ny antony? Satria fatra-panaraka ny fampianarana voatolotry ny razana, zany hoe ny fampianarana izay tsy voasoratra izy ireo, ka nanadino ny didin'Andriamanitra. Eto dia ampahatsiavin'i Jesosy fa fahadison-kevitra ho an'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna ny nanarahany ny fampianarana izay voatolotry ny razana, kanefa nanao tsinotsinona ny didin'Andriamanitra. Ilay didin'Andriamanitra miteny hoe manajany rainao sy ny reninao dia tsy narahan'izy ireo. Ilay didin'Andriamanitra miteny hoe izay miteny ratsy ny rainy na ny reniny dia atao maty tokoa, tsy narahan'izy ireo. Fa ny fomba fisainana nitondrahan'ilay fampianarana voatolotry ny razana izay noraisin'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna dia zao hoe raha ohatra ka manao fanatitra ao am-piangonana ianao dia tsy maninona fa afaka miteny amin'ny ray aman-dreninao izay efa antitra. Raha misy ilany ianao, misy ilany fanampiana aminao dia afaka miteny aminy ianao hoe tsy afaka manampy anao zahay, tsy afaka mikarakaranao zahay satria efa nanao fanatitra tany am-piangonana. Zany fomba fisainana araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny filazan'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna azy eto, no nikianiny Jesosy. Miteny amin'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna zany Jesosy hoe ny fampianarana izay noraisinareo ka tsy mitodika any amin'ny fanasoavana ny fiarahamonina dia zava-pony zany. Fampianaran-diso tsy araka ny voalazan'ny soratra masina izany noraisinareo izany. Ary zany koa ry havana,
ny tokony ho eritreretintsika amin'izao andro iainantsika izao. Betsaka tokoa ny fampianarana izay ho raisintsika araky ny fianarana izay nataon'ny tsirairay. Misy koa ireo fampianarana eny amin'ny fiarahamonina, misy koa ny fampianarana avy amin'ny toerana maro samihafa. Hitantsika eny amin'ny tambajotra serasera maro samihafa, mahita fampianarantsika amin'ireny. Ankoatrany fampianarana izay mahazatra antsika ary fantatritsika hoe fampianarana voatolotry ny razana. Samy afaka miteny avokoa ny olona tsirairay hoe zao ny fombanay, zao ny fampianarana nomenanay, tia ny mety aminay, tia tsy mety aminay. Tsy ratsy ho azy akory ireny fampianarana ireny. Fa ny ampianaran'ny soratra masina kosa dia zao hoe aza-dinoana fa na inona ny fampianarana izay noraisinao, na avy taiza na avy taiza, na azonao izany fampianarana zany. Ny tenin'i Jesosy Kristy dia zao hoe mila mitodika any amin'ny fiarahamonina, mila manasoa ny fiarahamonina, fa ny fampianarana izay noraisin'ny olona ary eritreretin'ny olona fa entiny mankatoa sy maneho ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra izay tsy mitodika amin'ny fiarahamonina dia lavin'i Jesosy Kristy zany. Ary zany no nanomezan'i Jesosy Kristy tsiny an'ireto fariseo sy mpanoran-dalàna ireto. Aza mieritreritra fa manao ny asan'Andriamanitra, manao ny asa fanompony aty anivon'ny fiangonana, kanefa manadino ny fanasoavana ny mpiara-belona. Ary zany ny fomba ny fariseo sy mpanoran-dalàna, satria izy mieritreritra fa izy no masina, izy no marina, tsy misy tahaka azy, dia nanavaka ny tenany tsy ho tahaka ny olona rehetra izy. Ary zany no nanakianan'i Jesosy mafy azy ireo satria tsy marina amin'ny fomba fiainana, tsy marina amin'ny fomba ny ainan'ny fiarahamonina ary nampiarana ny lalàna izay heverina fa masina sy sarobidy. Ny fanarahana ny didy sy ny fampianarana tsy misy fanasoavana ny fiarahamonina dia tsy eken'i Jesosy Kristy ho fampianarana marina. Tahaky ny tenin'Andriamanitra zany ny fiainantsika, ny maha-kristianina atsika, maha-mpanompon'Andriamanitra atsika, maha-olona masina atsika, hitodika any amin'ny fiarahamonina. Manahirana mako indraindray dia zao, indraindray misy olona mieritreritra ny tena no masina mihoatra noho ny sasany, tsara zany. Fa izao tsy mitodika amin'ny fiarahamonina izy, hanika lasa olana eo amin'ny fiarahamonina. Ilay fieritreretany fankatoavana ny didin'Andriamanitra sy fanarahana ny tenin'ny Kristy dia lasa vato misakana, tsy ahafahany miara-monina amin'ny namana. Ary zany mampahatsiahiva ny soratra masina eto: tandremo, sao mieritreritra ny tenanao masina mihoatra noho ny sasany, ka tsy mahatanteraka ny adidy izay tokony ho ataonao aminy. Manana didy sika eto moa ny ohatra raisin'i Jesosy dia ny amin'ny fanasoavana ny raisy reny, fa maninona moa izay ny raisin'i Jesosy. Ny antony dia zao: ny fiarahamonina dia manomboka avy ao anatin'ny tokantrano, ka ao anatin'ny tokantrano no anehoana zany hoe fiainana ny didin'Andriamanitra mihoatra noho ny izay mety fahalalana hafa azo izany, ka fiainana izay mitodika mandrakariva ao anatin'ny fanasoavana ny hafa. Rehefa milamina ny ao anatin'ny tokantrano, rehefa mifanasoa ny ao anatin'ny tokantrano, mivelatra tonga hatrany amin'ny firenena izany. Ary zay na tonga an' Jesosy tena sarotiny tamin'ireto fariseo sy mpanoran-dalàna reto, namerina azy hitodika any amin'ny fiarahamonina. Fianarana ho antsika zany ry havana, mila miverina amin'ny fanasoavana ny fiarahamonina isika, mba tsy ho sakana ary tsy ho ataontsika sakana ny amin'ny fanasoavana ny fiarahamonina, ny fieverantsika, fa isika dia mankatao ny didin'Andriamanitra, kanefa fankatoavana ny didin'Andriamanitra
ao anatin'ny fitokana monina. Tsy ekeny soratra masina zany. Fa ny andrasan'ny soratra masina amintsika dia zao. Mankatony didin'Andriamanitra isika. Inona ary nataonao ho an'ny fiarahamonina. Rehefa mankatony didin'Andriamanitra ianao, mahatsapa ve ianao fa milamina ny fiarahamonina misy ianao. Sanoa ny fisianao, ianao ilay malaza amin'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra, niteraka olana ho an'ny tokantrano sy ny fiarahamonina. Averin' Jesosy Kristy amin'ny fijerenany fiarahamonina isika. Tsy avelan'i Jesosy Kristy hiaina izay everitsika fa sitrapon'Andriamanitra isika ka handeha hitokamonina fa tsy maintsy averin'i Jesosy Kristy amin'ny fijerena ny fiarahamonina. Manomboka ao anatin'ny tokantrano zany. Manomboka ao amin'ny ray aman-dreny. Mety mo ny fotoanantsika moa natokana ho an'ny tanora. Zao vanim-potoana iainantsika izao. Dia vanim-potoana izay manahirana ny amin'ny fitaizana, ny amin'ny fanabeazana. Satria isin'ireo karazana fahalalana maro samihafa voaray. Fampianarana maro samihafa. Amin'izy ireny, misy mitarika ny olona tsy hankatoa, tsy hanaja ny ray aman-dreny. Ahitsy ny Jesosy Kristy zany. Fa raha ny lalàna moa no ambaran'ny soratra masina eto dia izay miteny ratsy ny rainy na ny reniny dia atao inony? Atao maty tokoa amin'ny soratra masina. Amin'ny Jesosy zany dia zao hoe ampitoviany Jesosy Kristy miteny ratsy ny ray aman-dreny ny olona izay tsy mikarakara ny ray aman-dreny. Ataon'i Jesosy Kristy milahatra amin'ny olona izay miteny ratsy ny ray aman-dreniny, ny olona izay tsy manaja ny ray aman-dreniny. Ary eritreretintsika zany, tenin' Jesosy Kristy zany. Mba hahafahantsika mametraka ny fanompoantsika, ny fivavahantsika, ho araka ny didin'Andriamanitra, ho araka ny Kristy tokoa eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Zavatra faharoa ampianarin'ny soratra masina antsika. Eto dia zao, Jesosy Kristy niala tamin'ny fandrika nataon'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna. Dia inona no nataony? Naveriny Jesosy Kristy amin'ny soratra masina ny olona. Ao anatin'ity andiny soratra masina 5 izay novakitsika ity, ny andininy 3 amin'ireo dia ny tanisan'i Jesosy andiny soratra masina avokoa. Ary andiny soratra masina izay nanehony fa raha milaza ny fariseo sy ny mpanora-dalàna fa misy ny fampianarana izay voatolotry ny razana, i Jesosy kosa miteny hoe tsy zany ny voalazan'ny soratra masina. Ary raha mijeritsika amin'ity soratra masina ity dia mahita fa Jesosy tsy mba niteny mihitsy hoe fampianarana voatolotry ny razana, fa ny fariseo sy ny mpanora-dalàna no niteny an'izany. Fa nanino Jesosy no tsy niteny mihitsy hoe fampianarana voatolotry ny razana? Ny antony, Jesosy jiosy fantatry Jesosy tsara hoe tsy zany ny lalàna izay nomenantsika, fa novainareo izy zany. Novainareo ny fampianarana izay natolotry ny razana. Inona ny fampianarana natolotry ny razana? Amin'ny Jesosy dia zao, ny fampianarana izay nomenantsika dia ny lalàna. Ary zay no mahatonga Jesosy mitanisa an'ireo karazana andalan-tsoratra masina maro samihafa ireo. Eo amin'ny andininy 4 mitanisa Jesosy. Eo amin'ny andininy 5 sy ny andininy 6 dia milaza Jesosy fa ireo dia voalazan'ny soratra masina. Amin'ny Jesosy zany dia zao, mila miverina amin'ny soratra masina, mila miverina mankatony didin'Andriamanitra, fa io ny didin'Andriamanitra marina, tsy ilay didin'Andriamanitra foron'ny sain'ny olona sy azony tamin'ny toerana rehetra izay nalehany akory ka everiny fa tokony ho ampianarina, tsy izay no arahana fa izay voalazan'ny soratra masina. Mamerina ny olona ao amin'ny fandinihana ny soratra masina i Jesosy ka mampahatsiahy azy ny ray. Io ny tena soratra masina, fa
tsy izay fantana. Manahirana riavana ny zava-misy iaina ny fiarahamonina. Indraindray tokoa betsaka ny fombafomba na fampianarana izay voarain'ny olona. Ny filazan'i Jesosy azy moa dia hoe fampianarana voatolotra anareo. Jesosy tsy niditra tao anatin'ilay fampianarana Jesosy, fampianarana voatolotra anareo. Te hiteny zany Jesosy hoe nareo nandray an'izany fa tsy tsika. Dia tahaka izany koa no tokony iainantsika ny tenin'Andriamanitra. Mila mieritreritra tsika hoe inona ny tenin'Andriamanitra izay nomenantsika, inona ny tenin'Andriamanitra marina, mba tsy hieritreretantsika hoe misy sarisary na fomba fiteny, na fomba fisainana, na fahalalana izay noraisintsika ka hieritreretantsika ho tenin'Andriamanitra sy soratra masina, kanefa tsy araka any Kristy, tsy araka ny fahamarinana. Fampianarana omenantsika dia ny fampianarana araka ny soratra masina. Mila miverina amin'ny famakiana ny soratra masina isika, fa izay ihany no azo antoka fa mitahiry ny fahamarinana araka an'Andriamanitra. Raha misy olona mieritreritra fa manana fahalalana, nandray fampianarana, kanefa mifanohitra amin'ny soratra masina, tsy eken'i Jesosy Kristy ho marina zany, na dia tsara aza. Ary zany indraindray manahirana eo amin'ny fiainantsika. Manahirana satria be loatra ny fahalalana izay tsy araka ny Kristy, nefa tian'ny olona iainana. Manahirana amin'izy ireny dia zao: misy karazana fahalalana azon'ny olona dia teren'ny olona hifanaraka amin'ny voalazan'ny soratra masina. Ilay fahalalana izay heveriny fa marina, ilay fampianarana izay noraisiny, dia entiny ary ny soratra masina no tereny hanaraka an'izany. Tsy zany anefa ny fampianaran'i Kristy, fa ny fampianarana izay omeny soratra masina no tokony hiainana eo amin'ny fiainana andavanandro, fa tsy ny foto-kevitra na ny fahalalana avy amin'ny olona tsirairay, avy amin'ny fiarahamonina no entina ho eken'ny soratra masina. Mila manaiky ny sitrapon'Andriamanitra arak'izay voalaza ao amin'ny soratra masina isika. Mila miverina amin'ny fandinihana ny soratra masina isika, fa raha tsy zany dia ho diso lalana isika. Jereo ny filazan'i Jesosy Kristy azy eo amin'ny 7. Andeha mba hiarahantsika rehetra mamaky ny 7. Matio 5:20, ny 7, hiarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ry mpiatsara velatsia, marina ny namina ny Isaia anareo hoe, ambaran'i Jesosy mihitsy eto fa iza no olona izay maka ny fahalalana ananana, entiny ary tereny ny soratra masina anaiky an'izany. Iza ny olona tahaka izany? Mpiatsara velatsia. Ary zany mila tandremana amin'ny fivavahantsika, mitandrina mba tsy ho amin'ny fiatsaram-belatsia no hanompontsika an'Andriamanitra. Mila manompo an'i Jesosy Kristy mivavaka amin'ny fahamarinana isika, mba hahatonga antsika ho tena marina tokoa, mba tsy ho verimaina na ho lany andro foana tamin'ny fanompontsika an'Andriamanitra. Iarahantsika rehetra mamaky indray ny 9. Ahoana ny filazan'i Jesosy azy eo amin'ny 9 amin'ny anaran'ny Tompo. Foananareo ny tenin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Satria nianatra ilay olona, manana fahalalana, dia inona no ataony? Foanany ny tenin'Andriamanitra. Tsy arahany ny tenin'Andriamanitra, fa ny hevitra izay noraisiny tamin'ny fampianarana azony no entiny. Ary zany no
lavin' jesosy kristy satria nasika dia nasika i jesosy tamin'ny fitenenany natahotra ihany ny mpianatra natahotra ny mpianatra fa nohony jesosy moa rehefa mitokana mangingina i jesosy sy ny mpianatra ary zany no fampianaran' jesosy tamin'ny mpianatra dia hoe rehefa eo masom-bahoaka ny mpianatra tsy dia tokony an-tany fa any amin'ny mangingina vao manontany dia rehefa tonga tany amin'ny mangingina nanontany amin'izay ny mpianatra dao moa jerentsika tsy tao anatin'ny perikopantsika moa ny 12:20 iarahantsika rehetra mamaky moa ny 12:20 izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo nanatona ny mpianatra ny teny hoe fantatrao moa fa tafotoana ane ny fariseo ozy tamin'ny tenenanao an'izany dia inona ny valy tenin'i jesosy eo amin'ny 19:20 ahoana ho jesosy iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny tompo ny zavatra rehetra izay tsy namboleny raiko izay any an-danitra dia ongotana misy fomba fisainana any amintsika misy fomba fisainana mahazatra atsika ary efa mivadika toetra mihitsy azy amin'ny jesosy dia zao hoe mila eritreretintsika reny inona amin'ireny tsy nambolen'Andriamanitra inona amin'ireny tsy araka ny Kristy inona amin'ireny no tsy araka ny fampianarana izay nomenantsika kristiana izay tsy araka ny kristiana ny fivavahana kristiana tsy araka ny fampianaran'ny Kristy dia tokony ongotan'izany izy ary ny tokony hanongotra an'izany isika tsirairay samy mamantatra ny tenany amin'izao vanim-potoana ny karemy zao samy mamantatra ny tenantsika mandinika ny tenantsika hoe inona ny toetrako izay tsy araka ny soratra masina kanefa dia tereko ifanaraka amin'ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ny manavaka sy ny mamafa ary manongotra mihitsy azy manongotra hatramin'ny fakany ny toetra rehetra izay tsy araka any Kristy eto am-pamaranana ary mampahatsiahy antsika ny soratra masina fa mila miverina mijery ny fiarahamonina isika raha mitentsika hoe mampitandrina inona moa le lohahevitra mampitandrina amin'ny didiny Andriamanitra mila miverina amin'ny fanasoavana ny fiarahamonina isika ny amin'ny toetra antsika tsirairay ny amin'ny toetranao inona ny tombony azo ny fiarahamonina aminao noho ny amin'ny toetranao io rehefa tsisy tombony ho an'ny fiarahamonina tsisy tombony ho an'ny ankonana ajanona indrindra ny fieritreretantsika fa masina sy marina isika rehefa tsy misy tombony ho an'ny fiarahamonina tsy eken'i Jesosy Kristy zany zavatra faharoa ampianarin'ny soratra masina antsika eto dia zao hoe mila miverina amin'ny tenin'i Jesosy Kristy itsika mila miverina amin'ny didin'Andriamanitra marina tokoa marina fa misy ireo karazana fahalalana maro samihafa izay omenantsika niraisitsika ary tsy voatery ho ratsy reny fa saingy zao tandremo ny fandraisanao an'ireny karazana fahalalana sy fampianarana maro samihafa reny ahatonganao hieritreritra fa ambony noho ny soratra masina ireny fampianarana reny tsy zany ny fampianaran'ny Kristy fa ny fampianaran'ny Kristy dia zao na inona ny fahalalana izay nomenantsika dia mametraka ny tenin'Andriamanitra ny soratra masina ho ambony noho ny fahalalana rehetra isika satria izany no fampianaran'ny Kristy sitrapon'Andriamanitra takiny amintsika ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen
manoloana an'izany afatra avy amin'Andriamanitra izany sika izay ny ampitondran'Andriamanitra amin'ny mpanompony dia andeha hanondrika ny lohantsika hivavaka isika. Ry Andriamanitra raha anay izay be fity, misaotra anao izahay satria mbola mananatra anay hatrany ianao, manitsy anay amin'ny alalan'ny tenin'ny soratra masina. Tamin'ity an'io ity izay dia nampianarinao mba ahay hitodika amin'ny fiarahamonina. Nampianarinao Jesosy Kristy hitodika tanteraka amin'ny fiarahamonina mba hifanaraka koa amin'ny teninao Andriamanitra. Mila mitandrina izahay amin'ny fampianarana maro rehetra, ary tokony hanao soa ny fiarahamonina, haneo ny fankatoavana ny didinao Andriamanitra. Mamindrafy fo aminay anefa satria olombelona izahay, mety manota, ary indraindray na dia mahafantatra ny tokony ataonay izahay, minimanao dia manadiovanay ary mamindrafy fo aminay. Mbola nampianatra ianao fa mila miverina tanteraka amin'ny teninao Jesosy Kristy izahay, amin'ny lalan'ny fandinihana soratra masina, satria ao amin'ny soratra masina no hamantarana ny zavatra tena marina, fa tsy ny fiarahamonina no entinay ampidirina anohatra ny tenin'Andriamanitra, tsy ny zavatra avy any amin'ny fiarahamonina no entinay anova ny tenin'Andriamanitra. Kanefa izahay izany indray no ataonay, ary indraindray mihitsy ary izahay na dia mahafantatra ary izao ny voalazan'ny soratra masina fa avadikay any amin'izay mifanaraka amin'ny eritreritray, terenay ny soratra masina anaraka ny zavatra izay ataonay. Mamindrafy fo aminay, mamela ny elokay. Tokony hanova toetra izay tsirairay avy. Rehefa tsy misy tombony amin'ny fiarahamonina dia tokony ovainay, satria anao Jesosy naniraka anay tsirairay avy mba hankatony didinao Andriamanitra, ary ny zavatra rehetra ataonay dia hifanaraka amin'ny fiarahamonina ary ahasoa ny fiarahamonina, ary tsy mifanipaka amin'ny didinao, ary niverenay hatrany andalina ny teny soratra masina izay tsirairay avy, na ny hatrany, na ny amin'ny toeram-piasana, na aty amin'ny sampana maro samihafa izay fototra tokony hiaina ny soratra masina rehetrarehetra. Ko ankehitriny azy dia mamindrafy fo aminay, mamela ny elokay, fa tsy natanteraka n'izany izay, na dia manao azy izahay zara fa manao, fa azara zavatra rehetra tao. Mamindrafy fo aminay, mamela ny elokay. Eo ny tokony hanajana ny ray aman-dreny, manomboka avy amin'ny tokantrano ny fanajana an'izany ka hatrany fiarahamonina, tsy nanao an'izany izahay. Mamindrafy fo aminay, mamela ny elokay. Apetraka izany amin'ny naranao Jesosy Kristy Tompo. Amen.
ry havana malala ary asom-pifaliana sy amin'ny fanantenana ny teny famelan-keloka izay omeny tompo atsika. Andeha hitsangana isika andray izany teny famelan-keloka izany. Hoy ny tompo, izaho efa nandevina ny fahadisoanareo tahaka ny fandevina ny zavina, ary efa nandevina ny fahotanareo tahaka ny fandevina ny raona. Koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho, fa efa tonga ny zanak'olona hitato sy hamonjy ny very. Ambara amin'ny anaran'ny tompo ry havako, fa voavela ny elikareo midy eran'ny tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elo, sy voasarina ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sinjefana, ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanay masino, misotranao zay fa afaka nandre ny teninao tamin'ny alalan'ny mpanomponao, izay anorenanao indray ny finoanay, mba hiainanay amin'ny fiandinian-tena. Fa Andriamanitra mampitandrina amin'ny didinao ianao, ka mamerina ny olonao amin'ny fiarahamonina. Fa ny fiainana ny didinao sy ny fampianarana azonay tokoa dia tokony hiantrehanay ny fiarahamonina, hitondra fanasoavana amin'ny fiarahamonina, mba ho marina eo anatrehanao zay, ary mamerina ihany koa ny olona amin'ny fandinihana ny soratra masina, ka hiaina ny fampianarana marina araka ny soratra masina. Tompo irinay, ny aina izany sitraponao izany, ko mivavaka izahay mba tario amin'ny alalan'ny fanay masina, mba tena hiaina ny teninao, ka hijery ny fiarahamonina ho amin'ny fanasoavana azy ireny, ary mba tena mahatoky amin'ny fampianarana araka ny soratra masina sy izay tena fahamarinana amin'ny alalan'ny teninao. Tompo, mivavaka izahay ho an'ireo misedra olana, mandalo fitsapana, mandalo fisedrana, na eny anivon'ny fiarahamonina zany, na amin'ny fiainana iainanay sy amin'ny fahasarotany ankehitriny, na eo anivon'ny tokantrano. Tompo, jereo amin'ny indrafonao izy ireny, ka mpaherezo mandrakariva, mba tsy ho tafasaraka aminao Andriamanitra, fa hitoky amin'ilay herinao, fa eo an-tananao ny tsy misy maharombaka. Ary indrindra Tompo, mba tsy emotra amin'ny fanomponanao izy ireny. Mivavaka izahay ho an'ny salama, na ireo izay manatriketo, na ireo izay any tokantrano, na any amin'ny toeram-pitsaboana, satria fantatra efa mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana ianao. Koa ianao anie Jesosy andritra ny loharan'ny retina rehetra, ka raha sitrakao dia mba omeo fahasalamana izy ireny, ampitombo hery mandrakariva. Tompo, mivavaka izahay ho an'ny fiangonana, mba ho tena vavolombelo ny filazantsaranao, ary ahomby tokoa amin'ny fitoriana ny filazantsara. Tsarona eto entona Tompo ny ray aman-dreninay, izay mitondra sy mitarika izao fiangonana misy anay izao, any amin'ny toerana misy azy amin'ny andrana ho azy. Ianao no omba azy amin'izay rehetra ataony, ary ihany ankonany ihany koa, ary tay azy ireo mandrakariva. Mivavaka izay ho an'ny firenena, mba ho firenena mandeha amin'ny didina ao Andriamanitra, mba ho firenena mijery mandrakariva ny fiarahamonina, ka ho sambatra tokoa izahay, ka ho tanteraka
tokoa ilay teny hoe Kristy ho an'ny Madagasikara ary Madagasikara ho an'ny Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy naovanay izany vavaka izany. Amen. Aoka isika riavana iaraka anaiky sy anambara ny fanekempinoana kristianina ka ny fanekempinoana nikianina na ny fanekempinoana rana faharoa nondeha rahantsika manao hoe isika mino Andriamanitra ray tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita ary an' Jesosy Kristy tompo iray zanaka lahatokan'Andriamanitra nateraky ny rainy talohan'izao rehetra zao mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra izo narena izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady famonjena antsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy nombona teo amin'ny hazo fijaliana fanavontana antsika tamin'ny nanampahany Ponty Pilato izy maty izy ka nalevina nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka ao an-tany ankavan'ny ray avy any aviany indray amin'ny voninahitra ny tsara mivelona sy maty ary mandrak'izay ny fanjakana isika mino ny fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsaona sy ankalazana miaraka amin'ny ray sy ny zanaka izy dia niteny tamin'ny vava amin'ny mpaminany isika mino ny fiangonana iray masina miorina ny fanambaran'ny apôstôly ary maneran'izao tontolo izao isika manaiky mibadisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganany maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Ataontsika ny hira fahavalo amby efapolo sy roanjato ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa dia androso ety anoloana ireo ray aman-dreny izay hanolotra ny zanany ho amin'ny sakramentan'ny batisa. Riava malala rehetra ao amin'ny tompo ampifaliana no andraisantsika ireto namantsika ireto izay manavao ny fanoloran-tenany sy manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'izao sakramentan'ny batisa izao. Ino iary ny teny soratra masina anorenan'ny fiangonana ny fanatanterahana ity sakramenta ity. Hoy Jesosy Kristy tompo, efa nomena ahy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy io amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko so aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao mandimby anao aho. Ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy nataony tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo dia tamin'ny famorany Kristy. Fa niarana levina tamin'ny anareo tamin'ny batisa izay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy.
tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Noho izany ary ry ray aman-dreny niteraka, misy ny fanekena izay ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, ary mangataka anareo zahay hamaly ireto fanontaniana ireto. Moa manolotra ity zaza ty ho an'Andriamanitra raintsika va ianareo? Ikenareo va nijorona amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anareo fianarany zaza amin'ny androm-piainanareo rehetra? Ikenareo va ny anatanterahany fiangonana amin'ity zaza ity ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao sy hanekeny an' Jesosy Tompo mba azahoany hery handavany ny asan'ny Satana rehetra? Vonina ny vavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka ka ampiditra azy ho mpianatra sekoly alady va ianareo? Ikenareo va ny ampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao ary ianao zay ahatonga azy ho mpandray fanasan'ny Tompo? Mangataka anareo ary zahay hitodika any amin'ny fiangonana hanamafy ny fanekenareo eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Manotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianarany zanakay amin'ny androm-piainana rehetra. Ekenay ny anatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao sy ny fanekena an' Jesosy Tompo mba ahazoany hery handavany ny asan'ny Satana rehetra. Vonina ny hivavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka ka ampiditra azy ho mpampianatra sekolalady izahay. Ekenay ny ampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao ary azahinay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny Tompo. Ny herin'Andriamanitra no iankinanay hahatanterahana izany. Amen. Efa ren'Andriamanitra ny fanekenareo, matoky azy hanampy anareo amin'izao andraikitra masina nekenareo zao izy, fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena. Isika fiangonana Koriavana dia tompon'andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zaza rehetra efa noraisitsika. Mangataka ny fiangonana hitsangana. Andriamanitra raitsy toa ty dia tianay tokoa ianao
ary ny fitiavanao dia melo mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay zao ny didiny Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana no meny tamin'ny nanorenana zao sakramentany batisa izao. Koa mitalao aminao zay reo manatrehanay aoka ny fananao masina no mehery ny asa tanterahanay eto ampanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotonofo mba ho famantariny fanadiovanay ho amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy ane izao. Ity zaza tao batisa ity ane ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao, ampitafio ny zanakao izy ary ampiresy endrika aminy noho ny asan'ny fananao masina izay mitarika azy isanandro amin'ny voninahitra mandrakizay. Faly misaotra anao zay reo fa tanteraka ny faniriny reto ray aman-dreny reto, miombony anao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isany vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatahana fiangonana dia niteherezanao ity zaza ity eo ambany ny fahasoavanao ka mba paharitra azy hatramin'ny farany ny amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpianoko mba azahoany manatanteraka ny fanekena ataony teo anatrehanao, mba ny fahasoavanao any ezaka rehetra ataon'ny fianakaviany sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonany amin'ny fitezahana ity zaza ity. Angatahany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavakay izany. Amen. Andriamanamiantason Agata Audrey. Izaho manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ho aminao ane ny tompontsika. Amen. Hoy ny tompo, anaka aza matahotra fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ahy ianao. Mandehana amin'ny fifalian'ny tompontsika ary tezao ty zaza ty ho an'Andriamanitra raitsika. Amen. Hira fa 2:7 no ataotsika dia manatanteraka ny rakom-pahasoavana isika rehefa vita izay ty amin'ny verina. Amen.
iroso amin'ny ankatoka isika mangataka ny mpandraifanasan'ny tompo rehetra hitsangana eo ampanaovana ny hira fa 450 ny andininy voalohany ihany. Isika Andriamanitra rainay io, Andriamanitra tomponay ianao, misaotranao zay noho ny amin'ity ora sy fotoana ity, afahanay indray miaino ny teninao, amantatra ny tenanay na mandeha araka ny sitraponao na tsy, indrindra mialohan'ny iomananay hiatrika ny latabatrao. Manatrehanay, mampianaranay amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Petraka ny fiangonana. Daniela toko 7, ny andininy 9 sy ny andininy 10 no andraisantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra amin'izao fanomanam-panahy izao. Daniela toko 7, ny andininy 9 sy ny andininy 10. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Eny, anay ny fangahaizana Tompo, dia ny fanjakanay sy ny mpanjakanay ary ny razanay, satria efa nanota taminao zahay. Any Tompo Andriamanitray kosa ny famindrapo sy ny famelan-keloka, satria efa niodina taminy izahay. Amen. Ity soratra masina ity dia milaza ny vavaka izay nataon'ny Daniela. Babo tany Babilôna ny Jiosy. Rehefa babo nandritry ny fotoana lava dia kely sisa dia ho tapitra ny 70 taona izay nomeny Jehovah Andriamanitra. Ka rehefa ho tapitra ny 70 taona dia nanao an'ity vavaka ity i Daniela. Fomba fanao mo tany am-pahababoana rehefa mivavaka dia mitodika any Jerosalema, satria mieritreritra ireo babo tamin'izany fa any Jerosalema no misy ny tempoly, any no misy ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia nitodika tany Daniela dia nifadianina, nitafy ny lamba fisaonana ny vavaka. Inona no antony nahatonga azy ny vavaka? Rehefa nijery ny firenena izy dia nahatsiaro Daniela fa tena latsaka katerena ny firenenay noho ny tsy nankatoavanay ny tenin'i Jehovah Andriamanitra. Ary zay no hitantsika eo amin'ny andininy 9, tena ny teny mihitsy izy hoe eny, anay ny fangahaizana Tompo, dia ny mpanjakanay sy ny mpanapakanay ary ny razanay, satria
efa nanota taminao zahay. I Daniela dia anisan'ny olona nanana ny toerana na izy azy satria ny asany dia sekretera-mpanjakana izy. Ilazana amintsika fa tsy dia olon'olom-poana zany Daniela zany, fa saingy zao nahatsiaro ny firenena izy, nivavaka ary nitaona ny olona hivavaka ho an'ny firenena. Ary zany koa ry havana, ampianarin'ny soratra masina atsika, na dia nanana ny toerana tsara, nanana izay ampy sy izay ilainy aza i Daniela, dia tsaroa ny mandrakariva fa mpanoty izy. Ary enatra ho azy ny nanjo ny firenena satria babo ary babo tany amin'ny tanin'ny jentilisa. Mampieritreritra ny zavatra misy eto amin'ny firenentsika. Ny ampianarin'ny soratra masina atsika dia zao, andehantsika ahatsiaro ny firenentsika hivavaka ary hanaiky fa efa nanota isika, nanota teo anatrehan'Andriamanitra, ary zany no mahatonga atsika tsy maintsy mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Zavatra faharo ampianarin'ny soratra masina atsika eto dia zao, ny fomba fisainan'ny Daniela dia zao, raha menatra izy, raha nangaihai izy, dia fantany fa Jehovah Andriamanitra irery ihany no afaka mamindra fo aminy. Ary zay nahatonga azy niteny eo amin'ny 1:7 hoe any Tompo Andriamanitra ay kosa ny famindrapo sy ny famelan-keloka satria efa niodina taminy izahay. Efa niodina tamin'Andriamanitra isika. Raha mitady famelan-keloka, raha mitady famindrapo, ny amin'ny fiainantsika, ny amin'ny fiainantsika tsirairay, ny amin'ny firenentsika, dia ho aiza moa isika, ho any amin'iza moa isika, fa ho ao amin'Andriamanitra irery ihany. Satria izy irery ihany no mpamindra fo sy mpamela ny helontsika. Jehovah Andriamanitra efa nanome antsika ny Jesosy Kristy mba hinontsika handraisantsika izany famindrapo sy famelan-keloka izany. Ary zany no antony iombona antsika amin'ny fanasan'ny Tompo. Ny fanasan'ny Tompo, izay rehetra mandray ny fanasan'ny Tompo dia mandray ny famelan-keloka sy ny famindrapo avy amin'Andriamanitra. Koa ao anatin'izany no iomanantsika, andiniantsika tena, hivavahantsika, angatahantsika amin'Andriamanitra fa efa nanota isika, nanota tamin'Andriamanitra. Ary zany mahatonga atsika, mahatonga ny tanintsika, mahatonga ny firenentsika menatra satria tsy nankato ny didin'Andriamanitra. Hanatona ny Tompo itsika fa izy no mpamindra fo sy mpamela heloka. Hivavaka isika. Andriamanitra Tomponay io, misaotra anao zahay satria ny teninao dia mampahatsiahy anay, fa noho ny amin'ny fahotanay, noho ny amin'ny tsy mety vitanay, no mahatonga anay hangaiahy eo anatrehanao, menatra ny taninay izahay, menatra ny manodidina anay izahay, satria imehezany jentilisa izahay. Ankany amin'iza tokoa moa izahay Tompo, anao ny famindrapo, anao ny famelan-keloka, mampianaranay hivavaka ho an'ity firenenay ity, mampianaranay hanatonanao hitondra ny heloky ny firenenay. Izahay tsirairay kosa ampianaro mba hahay anetritena eo anatrehanao hiaiky ny fahadisoanay. Minso matoky izay Tompo, fa ianao dia hamela ny helokay. Mivavaka aminao zahay ny amin'ny iomananay hiatrika ny fanasana masina. Ampiomany ao am-po izahay, esory izay rehetra manelingelina anay tsy hafahanay miaona aminao, indrindra ny fahotanay. Matoky izay mananteny zahay noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao, ilay efa maty teo amin'ny hazo fijaliana, hitondra ny fahotanay, izy any no amindra fo sy amela ny helokay, indrindra
hijery manokana ity firenena ity. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anonanay ny vavakay. Amen. Ho aminareo izay eo amin'ny Kristy eny amin'ny fiadanana. Raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ianao ka mitandrina hanaraka ny didiny rehetra izay handidiko anao anio, ary aza miala amin'ny teny rehetra izay handidiko anao anio, na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, hanaraka Andriamanikafa ka hanompo azy. Deuteronomia 20:2 sy ny 14. Toy izao indray ny vaovao voaray tamin'izao maraina izao. Fanasana ho an'ny vehivavy, eo ambany fiahian-dramatoa ministry ny mponina sy ny firaisan-kiny. Fikambanana centre Aroaina dia manasanao hanatrika velakevitra sy fifampizarana izay atao ny zoma voalohan'ny volana Martsa manomboka amin'ny 2 tolakandro ao amin'ny efitranony Dox, tranombokim-pirenena Anosy, Lohahevitra, vehivavy sy ny fifandraisana mahomby antoky ny fampandrosoana. Manantena ny fanotronanao ary makasitraka indrindra. Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, fitezam-panahy folo alin-dahy malagasy, chapelle militaire Betambatra Mandrakandriana, sampana protestanta, ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana. Riavana, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny mpitandrina amin'ny 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 mivady, ny filohan'ny fiangonana mivady, ny braon fiangonana, ny kristiana iray manontolo, ny mpitendry zava-maneno eto amin'ny chapelle militaire Manjakandriana dia manolotra fisaorana sy fankasitrahana feno ho anareo fiangonana iray manontolo tamin'ny fanomezanareo ny boky tiona sy ny tablonkira izay nampitondrainareo ny sampanasa fitoriana filazantsara sy ny sampana dorkasy ny alahady 7 ny volana Febroary lasa teo. Sitraka sy tela indrindra tompoko, koa dia ny tompo izay lohan'ny fiangonana no hamaly fitianareo, dia manao veloma finaritra ho anareo riavana. Fa maharitra amin'ny fanahy iray anareo ka miray fo miara-miezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara. Anio no farafandraisana anarana sy ny vola ho an'ireo solotena 2 isan-tsampana sy ny fikambanana amin'ny taom-baovao nemonery izay atao ny alarobia 7 ny volana Febroary manomboka amin'ny 7 maraina ao amin'ny chapelle 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛. Ny fiofanany dekona sy ny loholona dia atao ny sabotsy 9 ny volana Martsa any amin'ny chapelle Arivony Mamo, efa mandray anarana ny eo amin'ny sekretariat, ary izay manam-paniriana an'olon-tena amin'izany dia manatona ao amin'ny braon mpitandrina na ao amin'ny sekretariat fa mila manatrika io fiofanana io ihany koa. Fianaran-kiran'ny dekona sy loholona ho amin'ny herinandro masina dia ny alahady 7 ny volana Martsa manomboka amin'ny 7 maraina ao amin'ny akany ambany. Anatanteraka famaingina manjoa ny jeneraly Rakotondriana Davida Rolao Mianakavy izay namoy ray aman-dreny rehefa vita izao fanompom-pivavahana izao, ary isy ihany koa ny famaingina marary eny amin'ny OMI. Vaovao avy amin'ny sampana sekolelahady. Saotra an'Andriamanitra lehibe fa hatotosa soamatsara ny fanokafana tao am-pitezan'ny foibe izay natao omaly tao amin'ny FJKM Ambotsitsiry. Miverina ny ratsana tanketsa anio ariva amin'ny 3 ora. Sampana tanora kristianina, finaritra, ilazana isika fa androany aorian'ny fanompom-pivavahana no hakana ny tacos sy ny jus izay nojifaintsika tany am-pikambana. Ireo izay tsy mbola nahazo bie kanefa maniry andray anjara dia afaka manjifa ihany koa amin'ny vidiny 2,3 ariary, ny toerana dia ao amin'ny sous-sol. Sampana safifa fiadanana
alahady faefatra anio ka misy ny asa sy fampaheresana aorian'izao fanompom-pivavahana izao. Fikambanana katekômena fiadanana taom-baovao ny amoneria ny alarobia 7 volana febroary zao amin'ny 7 ora ao amin'ny chapelle 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗬 isy ny fisakafoanana sy ny échange de cadeau. Manana anjara isa olona roa isika izay maniry ny andeha amin'izany mba hisoratra anarana any amin'ny filoha anio alahady. Sampana VFL misaotra an'Andriamanitra fa tanteraka soamatsara omaly ny fifampiarabana izay natao teny nandihizana Carion ary anatanteraka assemblée générale izy ireo ny sabotsy 7 volana martsa amin'ny 2 ratolakandro eto am-piangonana. Braony fankalazana fa 15 taona, mijanona vetivety ny komity sy ny birao fa misy fivoriana maika. Sampana Dorcas, fiadanana ho amintsika rehetra. Misy ny fampianarana anio hariva manomboka amin'ny 2 ora sasany eto am-piangonana izay anarana momba ny liturjia iarahana Mampitandrina eto toerana manasa antsika rehetra izay liana amin'izany. Sampanasa AFF Riavana ho ampitombona amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Mampafantatra antsika fiangonana fa manatanteraka tafika masina eny ambony mea isika ny zoma 7 martsa ka hatramin'ny alahady 10 martsa. Ny fiangana dia amin'ny 9 ora sasany hariva eto am-piangonana. Efa manomboka dieny fisoratana anarana ho an'ireo izay vonona ny amin'izany any amin'ny Braony Sampanasa AFF fandraisana anjara 5,4 ariary. Rako mpisaorana, Alleluia, midera an'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina, midera azy eo amin'ny habakabaky ny heriny, midera azy noho ny asany lehibe, midera azy araka ny habeny voninahiny, manolotra ny dera sy saotra ary laza ho anao izahay ry Tompo Andriamanitray, no ireo soa izay noraisinay menakavy taminao. Rako mpisaorana, alitolotra ho an'ireo mpitandrina Révérend Docteur Rakototsafy, ny mpitandrina Razakarivoany Charlot ary mpitandrina 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 sy ny sampana sekoly alahady. Fisaorana, hoy soratra masina, misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Ny vadiny, ny zanany, ny zafiny, ny raitapo aminy, ny raitapo amin'ny vadiny, fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana an'Andriamanitra tamin'ny nanomezany any Rakotondra Victor nandritra izay 7 taona teto tany izay. Makasitraka azy tamin'ny nanomezany hery ka nahafana niatrika iny fahoriana iny ho azy irery ihany eny voninahitra. Maneho fisaorana ho an'ny mpitandrina sy ny birao fiangonana ary ny diakona sy ireo tompon'andraikitra samihafa eto amin'ny chapelle militaire Ampahibé, ny antsany 10 sy ny estike eto amin'ny fiangonana, ny kristianina rehetra. Tonga maro naneho fiombonam-po sy firaisanaina taminay, nampahery sy nampionina ary nitondram-bavaka. Mankasitraka indrindra Tompoko ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny zavatra rehetra ho aminareo mandrakariva. Mankasitraka indrindra samy ota iny Tompo daholo ahefa be amin'ny asa sy ny adidy manandrify. Ary namela fararakitra ho an'ny fiangonana izy ireo. Dia izay indray vaovao iray tamin'izao maraina izao, voninahitra ho azy irery ihany. Misy ny zanaky ny fiangonana izay atokana ho mpandray amin'ny alahady heriny anio, Teava Maeva Nortina, mangataka azy androso ety anoloana. Izy ilay zanaky ny fiangonana atokana ho mpandray ny fanasan'ny Tompo amin'ny heriny.
ivavaka isika. Misaotranao zay tompo noho ny amin'ny fitiavanao, famindraponao, miantso mpanompo mandrakariva ianao, hanatonanao, iombona latabatra amin'ny Jesosy Kristy zanakao. Fifaliana lehibe ho anay izany, satria maneho fa eo amin'ny fiainanay mandrakariva ianao, ary mijery ny mpanomponao. Ianao ane no ahatanteraka izany fikasana tsara ao anatin'ny mpanomponao izany. Ianao no hanomana azy hiatrika izany andro lehibe izany. Ary matoky izahay fa tsy hamela azy irery ianao, hitahiry azy amin'ny finoana ahafahany manatonanao bebe kokoa. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Verina amin'ny toerana. Magataka feokira isika hiverenana amin'ny toerana. Izao dia tonga amin'ny fotoanany rakitra isika gatahana ny koralina hanao hira mandritra.
faha-8 sy 700 ny andininy faharoa sy ny andininy fahatelo ataontsika mialohan'ny tsodrano ary ny andininy faha-efatra aorin'ny tsodrano. Ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitry ny fiadanana amasina anareo samy ho tanteraka ka aoka rovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no anefa izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanany ary ny fanahy masina. Amen.